Hebreo 7. Ny fanekam-pihavanana voalohany dia nanana fitsipika momba ny fanompom-pivavahana ary nanana toera-masina tetỳ an-tany. Fa nisy tranolay voavoatra dia ny tranolay voalohany izay antsoina hoe toera-masina. Tao no nisy ny fitoeran-jiro sy ny latabatra fametrahana ny mofo atolotra ho an'Andriamanitra. Tambadiky ny efitra lamba faharoa dia nisy tranolay izay antsoina hoe toera-masina indrindra. Tao no nisy ny alitara volamena fandoroana didin-kazo manitra ary ny vata miraikitra ny fanekam-pihavanana. Vata voapetaka takela-bolamena manontolo ary tanatin'io vata io dia nisy ny siny volamena hitahirizana ny mana, ny tehin'ny Arona izay nitsiry ary ny vato fisaka nanoratana ny fanekam-pihavanana. Teo ambonin'io vata io dia nisy sarina kerubima mamirapiratra izay nanaloka ny toerana fanaovana sori-panorenana. Tsy ary voalaza amin'ny antsipiriany etoana ny zavatra rehetra. Rehefa voavoatra toy izany ireo zavatra ireo dia ao amin'ny tranolay voalohany no idiran'ny mpisorona mandrakariva anefa ny fanompom-pivavahana. Fa ao amin'ny tranolay faharoa kosa dia ny mpisorom-be irery ihany no miditra ao indray mandeha isan-taona sady mitondra rambiby atolony an'Andriamanitra ho fanalana ny adesoana tsinay vitan'ny tenany sy vitan'ny vahoaka. Ary ny fanahy masina amin'izany fa mbola naseho ny lalana makany amin'ny toera-masina indrindra ary mbola ao koa ilay tranolay voalohany. Izany dia fanoharana tandrifin'izao andro ankehitriny izao ka manambara fa ny fanatitra aman-tsorona atolotra araka izany fomba izany dia tsy mahalavorary ny fieritreretan'ny olona manao fanompom-pivavahana. Zavatra momba ny hanina sy ny fisotro ary ny fidiovana samihafa ireo dia fitsipika ivelambelany ihany izay voadidy atao mandra-piavy ny fotoan'andro anaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa tonga kosa i Kristy ho mpisorom-be ny amin'ny zava-tsoa efa tanteraka ankehitriny. I Kristy dia namakivaky tranolay lehibe lavitra sady tsara lafitra izay tsy nataon'olombelona ka tsy mba isan'izao zava-boahary izao. Indray mandeha monja no nidirana tao amin'ny toera-masina indrindra dia ampy ary tsy mba ranosolahy na ranjanak'omby no netiny atolotra fa ny rà na fontenana no netiny atolotra ka nahazahoany fanavotana mandrakizay ho antsika. Na dia ny ranosolahy sy ny ranombolay ary ny lavelom-bato-tromby vavy no dorana azy rehefa afafy amin'ny olona voaloto dia manadio azy ho afaka amin'ny fahalotoana ivelany. Vao maika ny rahan'i Kristy no hanadio ny fieritreretantsika fa tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay velona mandrakizay no nanoloran'i Kristy ny tenany ho sorona tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra. Ka ny rano
dia manadio ny fieritreretantsika ho afaka amin'ireo asa mitondra fahafatesana mba hanompontsika an'ilay Andriamanitra velona. Ary noho izany dia mpanalalana amina fanekem-pihavanana vaovao i Kristy mba ahazoan'ireo voahantson'Andriamanitra ny lova mandrakizay efa nampanantenainy ho an'ny vahoakany. Tanteraka izany rehefa niara-ny fahafatesana i Kristy mba hanafitra ny olona amin'ny fahotana vitany tamin'ny andron'ilay fanekem-pihavanana voalohany. Raha misy didimpananana dia ilaina ho porofoana fa maty tokoa ilaina hanao izany didimpananana izany, satria tsy manan-kery ny didimpananana raha mbola velona ilaina hanao azy, fa manan-kery kosa izy rehefa maty ilaina hanao azy. Koa ilay fanekem-pihavanana voalohany azy dia tsy nosantarina raha tsy tamin'ny ranafafy, fa nolazain'i Mosesy tamin'ny vahoaka manontolo aloha ny didy rehetra araka ny lalàna. Avy eo dia nalaina iranjanak'omby sy ny ranosilahy nampian-drano, ka nafafiny tamin'ny bokin'ny lalàna sy tamin'ny vahoaka manontolo. Ravina hisopa sy volon'ondry mena no namafazany izany. Nandritra ny fafy-rà dia hoy Mosesy hoe, ity no raha iorenan'ny fanekem-pihavanana izay nodidian'Andriamanitra arahinareo. Nofafazan'i Mosesy rà toy izany koa ny tranolay sy ireo fanaka rehetra fampiasa amin'ny fanompom-pivavahana. Araka ny lalàna dia saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra, ary tsy voavela ny fahotana raha tsy misy rà afafy. Kristy koa toy izany no tsy maintsy nanadiovana ireo zavatra saritsariny any an-danitra ireo, fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa no diovina tamin'ny sorona tsara lavitra. Fa ny toera-masina nataon'olombelona izay saritsariny tena izy no nidiran'i Kristy, fa ny lanitra mihitsy no nidirana mba ahazahoana ankehitriny mangataka amin'Andriamanitra ho antsika. Ny mpisorom-be jiosy dia niditra tao amin'ny toera-masina indrindra isan-taona nitondra rambiby. I Kristy kosa tsy niditra tao an-danitra mba hanolotra ny tenany matetika, raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay na aoriana an'izao tontolo izao. Fa niseho indray mandeha monja izy tamin'izao andro tena farany izao mba hanesotra ny ota tamin'ny nalororany ny tena hosorona. Tendry ho an'ny olona tokoa ny ho faty indray mandeha, ary avy eo dia ho tsarain'Andriamanitra izy. Toy izany koa i Kristy, voatolotra hosorona indray mandeha monja izy mba hanesorana ny otany be sy ny maro. Iseho fanindroany izy kanefa tsy hanesitra ota intsony amin'izay, fa hamonjy ireo miandry azy.